Eo amin'ny sihatry ny toe-karena kosa indray dia avoroeny ny fanampiana omeny Banque mondiale ho an'i Madagasikara mandritra ny 3 taona. Mitetina hatrany amin'ny 320 tapitrisa dolara ankehitriny izany fanampiana izany ho an'ny taona 412 hatramin'ny taona 712 raha toa ka 10 tapitrisa dolara zany teo aloha. Indeo ro jerentsika indrindra ny fanadidinina netiny namana paona kasety teto amin'ny MATV. Avroeny ny fanampiana omeny Banque mondiale ho an'i Madagasikara mandritra ny 3 taona. Raha toa ka 10 tapitrisa dolara teo aloha dia mitentina 320 tapitrisa dolara ankehitriny ho an'ny taona 412 hatramin'ny 712. Nisy ny ezaka tamin'ny taona 512 ary Madagasikara no isitraka voalohany ny data turnaround facility izay endrim-pamatsim-bola vaovao. Mila fanavaozana ny fomba fitantanana ary eo ihany koa ny fanomezan-danja ireo mpandrahara sy ireo sehatra iankina ny fampandrosoana toy ny fambolena, ny jono ary ny fanarenana foto-drafitrasa, ny fijerena akaiky ny lafiny ara-tsosialy izay manakaiky ny vahoaka toy ny fahasalamana sy ny fampianarana ohatra. Nous avons en effet le plaisir d'annoncer que la Banque mondiale va augmenter son soutien financier au développement de Madagascar sur une période de 3 ans. Nous allons doubler notre financement qui passe de 110 millions de dollars à 230 millions de dollars par an. Le management de la Banque mondiale a approuvé l'accès de Madagascar à un nouveau mécanisme de financement nommé IDA Turnaround pour les pays fragiles qui cherchent à changer leur trajectoire de développement. Anisany mahatonga Madagasikara marofy ny tsy filaminana ara-politika izay tokony hojerena manokana. Tokony omena vahana ihany ny lafiny ara-sosialy ary ny sehatry ny fambolena izay ankinany maro eto amintsika indrindra ireo sahirana indrindra. Natao ohatra ihany koa i Mozambika izay mahazo fanampiana mitentina 700 tapitrisa dolara isan-taona amin'ny naoty CPA 3.7. Voasokajy ho marefo kosa i Madagasikara amin'ny naoty latsaky ny 3.2 izay mbola mila ezaka lehibe ny fampiakarana azy io. Tsy dia mifanalavitra loatra ny toerana tokony hisy any Madagasikara mihoatra ny Mozambika izay. Ny rehetra no tokony andraikitra ho amin'ny fampanjariana ny fampandrosoana izay takindra mpamatsy vola ezaka eo amin'ny lafiny fahaiza-mitantana sy ny lamina eto amintsika.